miarabantsika tsiray avy zay iantefanty oronatsary ty any tokantrano misy antsika tsiray avy ihany ny tenako. Ny anarako moa dia Dafiniarivo Andrianjato ary nome Jean Rodolphe mpitandrina no asako. Tiako no manamarika etona fa ny vavolombelona rehetra zay hoarantsika mivantana ao anatin'ity oronatsary ty de vavolombelona niainako niaraka tamin'ny Tompo, tamin'ny fiantsony tamin'ny fombany ihany koa. Tiako no manamarika de ny etiam-piandohana fa ny Baiboly de milaza fa mila isika mijoro vavolombelona fahamarinana zay niainantsika. Petera de niteny mazava tao amin'ny ao amin'ny asan'ny apôstôly zao ny fanambaran'ny Petera hoe efa nahita izy nitory zay hitany sy reny izy ary mijoro ny vavolombelona zay niainany niaraka tamin'ny Tompo. Zay no natonga ny filazantsara tsy azo ferana, tsy azo sakanana fa mirehitra toy ny afo maneran'izao tontolo zao mambabo ny fo sy ny fanahiny rehetra ho an'i Kristy. Asa mpamonjem-panahy nandrany Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta ho tanterana mba ho famonjena zay mino. Andriamanitra de marina noho izany tsy mila marinina izy, tanteraka izy noho izany tsy mila porofona. Tsy de misy antony loatra anatanterana fijona vavolombelona sanatria mandanga mba hisariana ny fosiny saina mampanahy zay mpanaraka sy mpiaino ny fampianarana rehetra ho amin'ny tanjony famonjem-panahy nefa sanatria amin'ny tsy fahamarinana no natanterana izany. Ny tanjona voalohany amin'ny mpitoro ny filazantsara rehetra de nisy ny famonjem-panahy eo amin'ny fiainany zay mandreny teny fitoriana anana ny fanapaha-kevitra ndray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana manokana mba handovany fiainana mandrakizay. Ny fijona vavolombelona mandaingy zany de mazava ho azy fa mitondra fahaverezam-panahy ho an'izay samijoro manatanteraka izany amin'ny tsy fahamarinana. Koa an'io de tiako no milaza amintsika tsiray avy ato anatin'ity fijona vavolombelona ity ireo tranga sy vokatra niainako tao anatin'izany fiantson'Andriamanitra zany ho voninahitry ny anarany. Alohan'ny zavatra rehetra nefa de tiako ny mivavaka sady de ny etiam-piandohana mba ho mba fitarihan'ny fanamasin'Andriamanitra tanteraka sy ny sitrapon'Andriamanitra zay rehetra ho tanteraka sy ho tanterahany eto ho voninahitry ny anarany rery. Vavaka asika. Ray masinao amin'ny anaran'i Jesosy, misotranao zay no fitiavana sy ny famindraponao ny amin'ny fahafahana mbola nomenao ahafahanay niaraka mahita sy miaina indray ny fahatsaranao fa velona mandrakizay ianao. Misaotra ny amin'ny tombontsopasoavana manokana na neonao sy natanterahana an'izany teo amin'ny fiainan'ity mpanompo kely sy bitika sy tsinitsinina nefa de nekenao sy sitrakao ny aneo zany lalan'izany mba hipoira ny fifoazam-panahy sy ny finoana ho an'ny maro amin'ny alalan'izao teny fijona vavolombelona izao, tantara fijona vavolombelona izao. Tompo, raha misy voninahitra sy dera sy saotra amin'izay rehetra tanterahana ity ambany masoandro de ho anao rery mandrakizay. Aza vela isy olombelona ho hita Tompo fa ny voninahitra rery de aoka ny sitraponao rery no atao ary ny fahatsaranao rery no anapaka eo ny fiainana. Misaotra ray, misaotra fanahy masina, misaotra Jesosy Tompo. Amen dia amen. De ny tia mpiandohana dia andray kelitsika ny ten'Andriamanitra. Andraytsika ny ten'Andriamanitra ao ambokin'ny Korintiana voalohany toko 5:10. Korintiana voalohany toko 5:10 ka ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafolo. Zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ampahafantariko anareo rahalahy ny filazantsara zay nitoriko taminareo sy noraisinareo sady iorenanareo zay amonjenareo koa raha tananareo tsara arak'izay teny nitoriko taminareo raha tsy niny foana ianareo. Fanatolotra anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra lay niraisiko de zao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina de nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina ary niseho tamin'ny Kefasy izy de vao tamin'ny 12 lahy koa. Rehefa afaka zany de niseho tamin'ny rahalahy tsy omby 5,000 izy ary ny akamaroany reny de mbola velona mandraka ankehitriny fa ny sasany efa nodimandry. Rehefa afaka zany de niseho tamin'ny Jakoba izy de tamin'ny apôstôly rehetra. Ny faran'izy rehetra izaho izay toy ny tsy tonga volana aza de mba nisehony koa. Fa izao de ambany indrindra amin'ny apôstôly ka tsy miendrika atao hoe apôstôly satria efa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra
fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nato izao ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra nefa tsy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no miara-miasa tamiko. Tsy ndriky manokana ny hoe ary niseho tamin'ny kefasy izy dia vao tamin'ny 2:20 koa ary rehefa afaka zany dia niseho tamin'ny raha latsy eo 500 izy ary ny akamaroany ireny dia mbola velona mandraka ankehitriny fa ny sasany efa nodimandry. Rehefa afaka zany dia niseho tamin'ny Jakoba izy dia tamin'ny apôstôly rehetra ary ny farany ozy izy Paoly dia mba niseho dia mba Izaka ozy izy dia mba nisehony koa. Ataoriany fitsanganany Jesosy dia efa nitoetra ny akavanany iray nefa taoriany fitsanganany sy ny fiakarany ho any an-danitra mbola nidina niseho tamin'ny Paoly izy nanova azy, tamin'ny Saoly izy nanova azy ho tonga Paoly. Zany hoe ny Andriamanitra izay ivavahantsika Jesosy avy amin'ny Nazareta ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay dia mbola manatanteraka ny asany mandrakandroany izy ary miseho amin'izay tiany isehony izy. Tsy azo ferana ny fahendreny tsy azo ferana ny fahaiza-manaony tsy azo ferana izay tiany atao satria maneho ny tena mahazanak'Andriamanitra azy ary mampijoro azy eo amin'ilay toerana mahandriamanitra azy ihany koa. Raha vavolombelona zany androany mikasika momba ny hoe fomba nisehony Jesosy tamin'ny teo amin'ny fiainako tamin'ny antso ny antsony dia tiako ny milaza aminao fa tsy sanatria ny vavaladiny lela fitiavana te hisehoseho na te aneho fa misy fiavahana manokana eo amin'ny fiainako fa fahamarinana tsy haiko afenina le izy ary mampirisika atao anaty kirifanan'Andriamanitra ilaza zany fahamarinana zany amin'ny fijoroana vavolombelona fa ny Andriamanitra ny kristianina dia Andriamanitra velona mandrakizay. Jesosy avy any Nazareta dia velona mandrakizay afaka mbola miseho amin'izay tiany isehony izy tahaka izay nisehony tamin'ny Paoly ary mandrakandroany dia mbola manatanteraka izany asa zany Andriamanitra satria tsy foana ny filazantsara tsy foana ny tenin'Andriamanitra tsy azo foanana ny fahamarinan'Andriamanitra ary profon'izany zao zavatra izay ho tantarako amintsika manaraka izao. Tamin'ny taona 7:790 dia nisy fotoana ny fahafahana manokana niona tamin'ny mpanompo vavin'Andriamanitra Tompo ibao ny mpanompo vavin'Andriamanitra ny lava volavana Germaine. Tamin'ny fotoana io efa nanomboka reraka teo ambony fandriana izy ary misy nanoana azy teo an-damosiny dia nipetraka teo ambony tsikely azy zany teo ambany no niraisy ny tanana dia fa amin'ny anankiray navoaka ny vavany io mpanompo vavin'Andriamanitra io tamin'izay fotoana izay dia ny hoe Rodolphe ozy izy hoavy ny fotoana rehefa tonga ny ora 70 anaka ozy izy dia ampiasanao amin'ny fomba mahery Andriamanitra fa manetretena naveriny telo manetretena naveriny indray mandeha hoe manetretena dia nilaza izy hoe ary hoavy ny fotoana ozy izy ny firenenao dia hialoka eo ambany ny asa fanomponao. Dia tamin'izay fotoana izay tsy azo koveriko izay zavatra tiany olazaina ny amin'ny hoe ora 70 sy ny fahamarinany hoe hoavy ny fotoana dia ampiasa mahery Andriamanitra dia nitsika sy mea satria raha ny fahitako ny akeliko sy ny mahatsinitsinina dia tao zavatra sarotra ho tanteraka eo amin'ny fiainako zany satria ny taona ray taoriny io 7:70 raha tsy diso ny 7:790 izy no nalain'Andriamanitra ho dia ny aminy io mpanompon'Andriamanitra io. Ny tantara faharotoko 20 dia mino an'ity teny anankiray ity izay voasoratra ao amin'ny Baiboly ao amin'ny testamenta taloha hoe minoany Jehovahandriamanitra reo ry Israely dia ho tafatoetry nareo ary minompo aminany teo ambinina ianareo. Za dia tena mino ny mpanompon'Andriamanitra mpaminan'Andriamanitra fantatra fa misy ny fanan'Andriamanitra izy ary misy antony matona tson'Andriamanitra ao amin'izany toerana zany izy izay mariko fa ny fiantson'ny anarako dia tsy nisy présentation tonga dia teny ambavany ny anarako sahala amin'ny hoe olona efa nifakalala tamin'ny ela tamin'izany fotoana zany. Taty aoriana dia tonga ny fotoana nananetaentan'Andriamanitra ako tamin'ny taona telo taty amin'ny taona 3 sy 4 arivo dia nisy fionako indray mandeha amin'izay tamin'ny Jesosy
tamin'ny alalan'ny vision fa taorina kely io mety tsy omeny loatra tamin'ny 7 dia tao anatin'ny 7 ihany azafady dia nanomboka nisy visitation na famangin'Andriamanitra mivantana nitranga teo amin'ny fiainako tao amina efitrano finanana anankiray tao an-taninandro ity tantara ity noseho rehefa nanomboka nitokam-bavaka tao amin'ny efitra finanana anankiray tao an-taninandro dia natory tamina fandriana kely anankiray zay napatoriko nitsotra teo ambany zany teo amban'le efitra finanana zany natory satria tsy nisy efitra atoriko tao amin'le efitra io fa samy manana ny fandrianany daholo ny olona dia ny tao amin'ny efitra finanana ny natory fa nomena ondana tsara dia nomena lafika tsy tsara dia nomena botifotsy tsara dia nakatoko ny varavaran'ny trano dia nanomboka nandohalika sy ny vavaka tamin'ny fotoana io zavatra tena tsy takatry ny saiko dia ity nandohalika dia nikohaka ny vavaka tamin'Andriamanitra taona tsiary ny fahadisoko rehetra eritrereto fa hatramin'ny hoe fangalaram-pinana tamin'ny ola fahazaza dia tsaroko dia nataoko ny lista dia nandiny tena dia ngogogo ny tomany tamin'io ary latsatra ny maso ny fona tamin'Andriamanitra na tsiaro ireo fahotako sy faratsipiainako rehetra tao anatin'izay dia misy dia nanomboka nieritreritra ny atory amin'izay itsotsotra teo ambony fandriana raha sendra rendre manambola tsy natory iny dia nisy nandondona teo ambaravarana rehefa nandondona teo ambaravarana le feo nandondona dia nandondona indroa izy intelo dia nanokatra ny varavarana akory ny atairako fa rivotra mafana no nitsoka niditra tao amin'ny efitra dia nanao délivrance ako nanao vavaka fanafahana nandroka tamin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa nandroka tamin'ny anaran'i Jesosy avy ary Nazareta dia tsy niala le rivotra fa vao mainy enafana dia nisy feo avy amin'ilay rivotra nanao hoe dia taorinan'io dia mbola faly zany sady nanomboka conscient amin'izay hoe nanomboka nahatsapa-tena fa isy zavatra hitranga zany matoa misy ny fampilazana ny tena moa efa mba nanomboka namaky baiboly ihany fa tsy hoe olona tsy tena malalan'Andriamanitra tsy akory dia ndray tsaroko ny teny nisehoan'Andriamanitra tamin'ny Elita ao anaty tafiotra dia nanomboka nisaotran'Andriamanitra ny amin'ny tsy fiovany sy ny famindrapony taorina kely io dia natsapa fa nisy horohorontany nanomboka nitranga zay horohorontany nitranga zay dia somary nampatahotra kely satria tena reko ny etsiketsika ny latabatra ny etsiketsika ny tao amin'le efitra fa ny marainan'io dia nanontany olona tao amin'io nareo horohorontany ve nareo tamin'ny alina dia niteny tsy raha avy tsy nare nininy zahay nefa ny atao amin'le efitra nisy no nisehoany zay horohorontany zay dia teo anatin'izay dia nanomboka natahotra dia nisy feonteny hoe aza matahotra dia ny fanotelony tsy nanofy mariako tsy nanofy ahako tsy tao anaty toromaso ny zavatra nitrangana nofy le izy fa zavatra nyainako réel zany hoe tena zavatra nyainako atsosapahitanana dia taorin'io dia nisy varatra tela ohatran'ny feombaratra midoboka misy kotroka goavana be dia fahazavana tsy hitako pesipesena dia nakipoko ny masoko fa mbola nahita ihany ngamba ny zavatra tiako hozaraina nakipoko maso fa mbola nahitan'le fahazavana ihany dia nanomboka nitsingevana toy ny taratasy tao anatin'ny fanatriany vatako iray manontolo asa nahazonareo veliko reny taratasy maivana ao anatin'ny tafiotra reny ohatr'ireny ny vatako tamin'ny fotoana nifoazako dia tsy teo amin'le toerana nandoliko nahitako ny fanatrehany tsony ny toerana ny foazako satria
safitra tsy nahatsiary teny amin'izay teo anelan'elan'le izy zao ny fahatsapana hitako voalohany ny tsingevana ny vatako a toy ny taratasy maivana teo mifanatrehany ary ny tenako a de tsy nisy aloka satria rehefa nanomboka niezaka nanokatra ny masoko a nijery ny vatako de nanapahatsapana ho toy ny olona tsy misy tsinitsinina teo mifanatrehany tsy nisy aloka teo a ary tsy nisy nininina teo a fa raiky fotsiny hoe manatrika azy ary tao anatin'izay fahazavana lehibe zay a nahitany masoko ny tsilopolopy ny dia tongotra nisy fantsika nisy diapantsika teo afovoany diso le fanambarana hoe teto ny namatsiana an' Jesosy fa tena teo amin'ny felan-tanany a sy teo amin'le felatongony a no nanehoany an'izay diapantsika zay ny hitako zany teo amin'ny tanany sy teo amin'ny tongony de feo a zay mariko fa tsy nisofika ny koa ny nandre fa toy ny tany anatin'ny foko le teny ny namangy a laza hoe zady Rodolphe ozy izy Rodolphe indro nove tsy tahaka ilay fanambarana ny antsony le mpanompo vavin'Andriamanitra tamin'ny fotoana ny namerenan'i Jesosy amin'ny vantana lay feonana hoe Rodolphe izaho Jesosy amin'ny Jesosy antsona ambarapoazo ary indro zao momba na mandrakany ambarabatoka ny fataperana sy nytontobosany matotoko valo amby roapolo andiny fa valo ambin'ny folo io a de tsy tenin'Andriamanitra mahafinaritra akory hoe ny fidina manokana fototra iorenany ny asa fanompona fa teny ambavan'ilay velona mandrakizay izay voasoratra ao anatin'ny baiboly a nefa naveriny tao anatin'ny fisitrangam-piantsona zay ny fanenako tamin'i Jesosy avy an'i Nazareta amin'ny vantana ho tombontsompasoavana ho voninahitra ny anaran'ny rery mandrakizay ho azy rery ny voninahitra mandrakizay tao anatin'izay fotoana zay a de nanomboka niatsapako hoe tsy tompony haiko tsony ary taoreny io a de mahavariana fa tsy nisy nahita intsony hoe inona ny zavatra nitranga tao amin'le efitra sy ny zavatra niseho tao amin'le efitra tsy nisy nanelingelo ny fotoana ina nindritran'izay fotoana rehetra nisehony nitranga tao amin'io efitra fandriana io a io efitra fihinanana io efitra fisakafoanana io a zay nampahitan'Andriamanitra an'izay tombontsoa manokan'izay nahitako ny fahatsarany sy ny voninahiny a ny antsony fa ny zavatra tsapako fotsiny de zao hoe misy zavatra be deabe niova taty anatiko nanomboka tsy de nahita tsara ny masoko taoreny io ary tsy mazaka zavana mandraka androany zany ro masoko ireo a rehefa mandeha lavitra na tena hoe mitaratra be ny jiro de mbola misy an'izay sekel zay mbola tsy tena mahita mazava tsara niniko efa imbetsaka ny nangataka zany tamin'ny tompo a nefa mbola tsy nisorony mandraka androany zavatra azoko antoka de zao a marika nahafinaritra ala izy tateorina satria marika mampatsiaro any fotoana anankiray izay nintsony le velona mandrakizay a sady tiatsika no miaina tsika ane manompo Andriamanitra velona tsy Andriamanitra maty ny Andriamanitra tokotsika Jesosy tsy Andriamanitra maty fa Andriamanitra velona zay no natonga azy ny teny tamin'ny Maria tamin'ny fotoana namangina azy tany am-pasina raha nositra dilolomanitra ao mivatana mangatsika an' Jesosy Maria de izy hoe nahoana aty maty izy mitadiavanareo velona teo velana izy ary niteny Jesosy tamin'izay fotoana zay hoe tsy maty izy le anjely a fa velona nitsangana tamaty izy ngadinareo izy niteny zay lazainy taminareo fony izy mbola teo aminareo fa tsy maty izy fa velona mandrakizay hitanareo tsy misy zavatra asika antenaina angatahana na inona na inona maty fa ny Andriamanitra velona ihany ny afaka maly antsika sianatsika ka Jesosy tsy Andriamanitra maty fa Andriamanitra velona profo ny fahavelomany ny fahitan'ny mpianatra azy rehefa avy taoriny fitsanganany de nahita azy ny mpianan'iray manontolo fa tsy niakatra mangingina izy niaraka tamin'le mirahalahy izy ao bokyny Loka 7:20 teny an-dalana ary aveo izy niseho tamin'ny 12 de profo mbola niseho tamin'ny mpianany rehetra izy teny aminao fa velona mandrakizay Jesosy tiako ianao zay manaraka antiorina tsara ty anina fahatsapana zao fahamarinana zao ho avy Jesosy eny amin'ny raha ho any lanitra